dia faly miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray tonga soa eto arabaina ihany koa ianareo izay any tokantrano manaraka amin'ny tambazotra ny fiadanan'ny tompo any eo amintsika tsy raray avy tenenina manao eo akaikinao hoe fiadanan'ny tompo eo aminao. Alleluia. Andaontsika hita tanana mafy ho an'i Jesosy dia manasanao mitsangana amin'ny toerana misy anao dia andao isika hiaraka hivavaka iray saina ametraka an'izao fotoan'izao eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ninona tianao tanteraka amin'ny alalan'ity fotoam-bavaka ity dia tonony amin'ity androany ity fa Andriamanitra namarina izany satria eto Jesosy. Amen. Ndao aritsika hivavaka. Misaotra, mankasitraka, mankalaza mideranao zay ry Andriamanitra reny tsara indrindra fa tsara ianao, masina ianao, lehibe ny famindraponao. Misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay satria no ny fahasoavanao sy ny famindraponao no nahafahanay indray mbola hanompo anao amin'ity androany ity, no hahafahanay miray saina tonga eto an'ity toerana ity, no hahafahanay miray saina miaraka amin'ireo namanay izay any tokantrano manompo anao amin'ny alalan'izao fanompom-pivavahana izao. Amin'ity androany ity Jesosy dia izao hoe zava-poana izao fotoana izao raha toa ka tsy ianao no manatrika eto, raha toa ka tsy ianao no mitany izao fotoana izao ka noho izany dia mangataka ny herinao zahay hanapaka ny didy mandritra n'izao fotoam-pivavahana izao ka ny rehetra dia atsapa ny kasikao ka tsy tony ny idirany rehetra eto Jesosy ny voany fa handray fahasoavana, handray fitahiana, handray fahagagana, handray fanasitranana ny rehetra Jesosy satria ianao ilay Andriamanitra mahery magaga ary tsy misy azoarina aminao. Manapaka eto ny herinao, ny fanahinao anie no aoka nenika an'izao fotoam-pivavahana izao, ny fanahinao sy ny herinao, ny afinao anie no aoka hitosaka ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao ka tena hoe izy fifoazam-panahy ary tena ho afa-po tanteraka ianao Jesosy ny amin'ity fotoam-pivavahana izay tanterahanay iarahanay manompo anao ity. Eny mankasitraka midera manome voninahitra anaranao zay Jesosy amin'ny anaranao lehibe indrindra no hanononanay an'izany vavaka izany. Alleluia, alleluia, amen. Androany dia te hisarika amin'ny fisainanao manokana mba hideran'Andriamanitra noho ny fahamasinany. Ndao isika anie hijery ten'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Salamo 5:20. Salamo 5:20. Salamo 5:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Asandrato Jehovah Andriamantsika ary miankohova eo amin'ny tendrombohitra masina fa masina Jehovah Andriamantsika. Masina loatra Andriamanitra, noho izany mendrika hoderaina izy. Amen. Izao sy ianao no arian'Andriamanitra mba hanambara fiderana azy. Sitrapony izany ny fiderantsika any anarany. Sa tsy izany ve? Dia androantsika dia hifantoka kokoa, misimisy kokoa ny amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Hoderaintsika izy androany satria masina izy. Aza manao fiderana lasa fay ianao androany, aza manao fiderana amin'ny fahazarana, aza manao fotoam-pivavahana toy ny hoe tahaka ny isan'andro. Fa aoka ianao hisy etaeta avy ao anatin'ny fonao ho an'Andriamanitra satria ny fonao mangetaeta ho azy no tadiaviny amin'ity androany ity. Sa tsy izany ve? Ka ndao aritsika hanandratra fiderana avy hatrany ho an'Andriamanitra. Maraintsika midera azy, harivantsika midera azy, isan'andro tsika midera azy satria masina izy. Ndao arany.
Terão tu putsik, sanjatun tu putsik, terão tu putsik, sanjatun tu putsik, terão ubi, famasna tu putsik, masina mayere, tu pode passar, sakani pasaka, tu pode passar, terão tu kalime, tu pode passar, neste new game, tu pode passar, aonde parade, saudade, aonde arriva, terão tu putsik, sanjatun tu putsik, terão a minha bunga, terão a la guitarra, terão a la música. Sanjatun tu putsik, sanjatun tu putsik, terão minha bunga, terão am la guitarra, terão am la música, terão ubi, famasna tu putsik, amini parade, saudade, amini arrive, Nao ve le fiderana teo minao fa nataonao tamin'ny fonao zany fantatrao fa ny fiderana rehefa ataontsika amin'ny fotsika dia faly Andriamanitra andaontsika mbola anao mihoatra kokoa noho zany iankohaka eo anatrehantsika amin'izao fotoan'izao ataontsika le ireo masina ianao satria tena masina tokoa izy amen andaontsika anakipy masonofontsika dia tiako ianao isaintsana hoe masina tena tahaka ny ahoana moa zany Andriamanitra zany masina amin'ny fomba tsy takatry ny saina izy raha ny tokony ho izy izao sy anao tsy mendrika akory ny ondrika eo anatrehany ny ankohaka eo anatrehany ny akeo amin'ny fanatrehany
fa mbola noho ny famindraponao afahan'izao sy anao nakeo manana an'izany tombontsoa afaka ny andohalika ihany koa akeo anatrehan'andriamanitra zany andaontsika isainsaina n'izany fahamasinana zany a afaka mivavaka ianao tsy maninona zava-dehibe dia zao hoe resy lahatra ny ao anatin'ny fonao sy ny sainao fa tena masina loatra andriamanitra ary tena mendrika izy no deraina mendrika no zavatra rehetra izy alleloia masina loatra ianao jesosy masina ianao masina Fatanana dia oky ianao hanona tombavaka fiderana amin'ny famasinana Andriamanitra. Halleluia, masina loatra ianao Jesosy a. Tena tsy misy azoana aminao. Ny herinao dia mihoatra noho ny herin'ny zavatra rehetra mety hitanay eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ianao ilay masina ity.
rehetra dia manaiky anao satria masina ianao. Halleluja. Zavaboary rehetra manaiky anao fa masina tsara ianao Andriamanitra. Masina, Halleluja. masina Eto ianao. ianao Eto ianao. tompoko Amen. lay ratsy toko. Eto ianao. Mendrika ianao, mendrika ianao, ilay zanak'ondry, Ianao ho tafahoana aminao tokoa zahay. ilay zanak'ondry, masina ianao, masina ianao, Hery ny famasinanao dia hiasa eo aminay. masina ianao tompo lay ratsy toko. Mendrika ianao ry ilay zanak'ondry, mendrika ianao. Halleluja. Masina ianao, masina ianao, masina ianao, masina ianao ilay zanak'ondry, ianao tompo lay ratsy toko. Mendrika ianao ilay zanak'ondry n'Andriamanitra. Masina ianao, masina ianao, masina ianao. Halleluja, halleluja, halleluja. Ianao tompo lay ratsy toko. Mendrika ianao ry ilay zanak'ondry, ianao zany Jesosy ilay zanak'ondry. Masina ianao, masina ianao, masina ianao tompo lay ratsy toko. Mendrika ianao ry zanak'ondry. Amen. Amen, amen. Amen. Gatsika iaraka hoe halleluja ho anao Andriamanitra tsy to. Halleluja. Samy Jesosy ho anao ny voninahitra. Halleluja. Ho an'ny Tompo Andriamanitra mahery. Halleluja. Halleluja. Ho an'ny Tompo Andriamanitra mahery.
zanak'ondron'Andriamanitra masina ianao masina ianao masina ianao tompo lay ratsy to mendrika ianao Jesosy ianao zany mendrika zany masina ianao masina loatra ianao filazanak'ondro masina ianao ataovy mafy hatrano feo anao masina oka hoira vokatry ny fonao zany fanehoana famasinan'Andriamanitra zany alleluia lay ratsy to mendrika ianao zany lay zanak'ondry sy lay zanak'ondry mbola vetsika ihany hoe masina ianao masina ianao masina ianao tompo lay ratsy voavita zany iry zany dia toizo mivavaka fanoranao teny ho any mendrika ianao mendrika mivavaka entinao miakoka amin'Andriamanitra mendrika ianao Jesosy mendrika ianao mbola tenentsika ihany hoe mendrika ianao mendrika ianao mbola ventsika farany hoe mendrika ianao ry ilay zanak'ondry mendrika ianao sy ilay zanak'ondry halleluia tsara ianao to efa tafiditra ao amin'ilay hevitra masina indrindra isika miaona amin'Andriamanitra isika ankehitriny ka dia mbara ho aminy fa anompo azy hatramin'ny farany ianao tsy emotra tsy verin-dalana mihitsy miankofa eo anatrehany raha nalota ianao dia mety eza iaiky mifahotanao mety eza hibebaka ary alao ny ratsy zay nataonao teo mason'Andriamanitra masin'Andriamanitra aoko masina ho tahaka azy akeo isika rehetra halleluia tohizo ny vavaka tompoko tohizo ny vavaka tompoko tohizo ny vavaka tompoko tohizo ny vavaka tohizo ny vavaka ao ary amin'izao fionatsika amin'Andriamanitra izao dia andatsaka ny fanahany sy ny afony eo aminao izy lay fanahany alatsaka Andriamanitra ray tao amin'i Jesosy io alatsany amintsika io mba ho vita batisa fanay masina sy ny afo isika ka tahaka izay niseho teo amin'ireo apôstôly no seho ihany koa eo amin'ny fiainantsika rehetra halleluia tohizo ny vavaka tompoko tohizo ny vavaka tohizo ny vavaka ao tohizo ny vavaka ao tohizo ny vavaka tsika rehetra
Andriamanitro, mino fanatrianao anty fotoam-pivavana ity zahay, ary hatramin'ireo olona izay any atokantrano any dia inoko fa mino ny fanatrianao eo akaikiny anao. Ary amin'ity androandroany ity dia aneo ny voninahitra, aneo ny Mandriamanitra tsy to El Shaddai, anao ianao. Ka ny marary rehetra amin'ity fotoam-pivavana ataonay ity dia ho sitrana daholo. Hatramin'ireo marary any atokantrano na marary ambony fandriana ankehitriny ho sitrana izy. Ny manana olana rehetra ho vonjena, ho vonjena. Ary androany amam-panompon'Andriamanitra dia ho avotsotro ny teny f'Andriamanitra anomana ty fiangonana ity ho amin'ny fitahina matetiky. Anomana ny fiangonana ho amin'ny fitahina matetiky. Isaorana ny anao Andriamanitra, isaorana ny anao Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Osotro midiny ianao, akipitsika masontsika ao anatin'izany hira izany, ho asehontsika fa tena manompo azy amin'ny fontsika ray manontolo isika. Ka na dia hira ary no ataontsika dia mbola tohizantsika ny fiankofana amin'Andriamanitra. Atsakany ny tananao anatin'izany dradrahitra izany. Osotro midina ianao, atsakany ny tananao, hidina aminao ny fanahy masina sy ny afony, fahasoavana lehibe ho ataon'Andriamanitra ho antsika rehetra izany. Ianareo any atokantrano ihany koa, asandrato amin'ny tananao, resy ny fanahy masina sy ny afony, midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina fanahy masina, Alléluia, alléluia. 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 Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Sotra Andriamanitra, sotra anao lay tsy toy zay, lay Andriamanitra El Shaddai, anao zava-mahagaga ao anaty fotoam-pivavana ity ianao. Dia mbola magina daholo antsika rehetra,
raha mety asandraty any tananao amin'ny anaran'i Jesosy no anambarako amin'ny mpasahina mino amin'ny mantsy dia miteny fandray ny zava-tsy ny lanitra ane iny tananao mitsangana iny andray ianao mino ka dia miteny ary ro ataon'Andriamanitra tanteraka zany teny ambarako izany. Halleluja. Misaotra tompo, misaotra. Halleluja. Amen. Maka toerantsika tompoko. Raisitsika ho fahasoavana lehibe ho antsika rehetra ty fotoam-pivavahana androany izay atrentsika ity. Enina dia ianareo any tokantrano hoany azy dia ho iaho hoe miomana andray ny zavatsoa avy amin'Andriamanitra. Manaraka izany dia arabaina daholo ianareo rehetra toka eto fiadanana ane ho amintsika tsiraray avy. Ny fiadanany tompane hoe ho amintsika rehetra satria lehibe Andriamanitra dia atao hiteka faran'izay mafy. Ary raha mbola misy mafy n'izany dia ataovy ihany. Jesosy mahery magaga tsy miova omaly anio mandrakizay sady zany ve. Alleluja. Faly betsika androany satria tsy mitovy amin'ny fotoam-pivavahana natrentsika hatramin'izay. Tsara lavitra no te olony androany satria ny Andriamanitsika Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Amin'ity fotoana ity dia mitsito antsika eto Andriamanitra miaraka amintsika eto izy ho anareo izay marary miomana fahositraniny naretina kely naretina be ary na dia efa nanan-kivy ianao azy misehoan'ilay aretina matoki fa hiasa eto ny herin'Andriamanitra. Itoroteny rehefa avy eo dia hiasa eto ny herin'Andriamanitra. Enina dia marary any tokantrano ary ianao. Raha mino anao fa tsy miova Andriamanitra amin'ny alalan'izao tena ataoko izao dia ho sitrana ianao. Ho sitrana ny aretina andombola hiteka mafy any. Alleluja. Dia ho an'Andriamanitra mivoninahitra. Dia ny manana olana ihany koa tsy latsaka amin'izany. Na manao sy manao fisehoany tsara ny Andriamantsika. Taka malokana tena babo tena miaiko anatra Andriamanitra ary miondrika fa tena tsy misy zava-magaga tsy hain'io Andriamanitra io. Na olana kely na olana lehibe na olana efa nampitomany anao ataona maro androany raha mino anao dia any amin'ny voninahiny aminao Andriamanitra. Halleluja. Andao aritsika iroso hitondra mifanatitra amin'izao fotoana izao. Hitondra mifanatitra dia hoy iaho hoe manomeza ny fanatitra amin'ny fonao rehetra. Manomeza ny fanatitrao amin'ny fonao rehetra. Mitondra ny ampahafolo-karena ianao dia tonga avy aty anoloana misy boaty aty anoloana ahafahanao manatitra ny ampahafolo-karena. Dia ity misy fampatsevana kely. Tamin'ny herin'ny androany nisy valopy tahaka izao nozaraina tamintsika. Valopy fanohanana ilay fotoan-dehibe itsika izay ho tanterahana amin'ny Alahady fa 13 volana taona 13 eny amin'ny Coliseum Atsonjombe. Aleo fotoan-dehibe eny ny fiangonana RHEFI manerana Madagasikara. Dia toanantsika mba ho vita atsakasandava ny fotoana io. Dia nisy valopy tahaka izao iaho zaraina tamin'ny herina. Dia anjarantsika zany mamerina an'ilay valopy miaraka amin'ny fandraisana anjara izay fantatrao fa ho fanohanana tokoa. Dia azonao aterin'androany ilay izy omenao ahy eo na aterinao ary madamo lala eo avelany ao na omenao ny zanako manokana ato ambadika ato na mandroso ankeo anao dia aterinao eo amikeo ilay valopy misy fandraisan-jara. Dia tsy voatery hoe androany ny farany fa na dia amin'ny herinandro amin'ny tapabolana azy ianao vao afaka mandray anjara dia tsy maninona mety tena mety tompoko. Izay fotoana ahafahanao mba mandray anjara tsara no ataovy mba tonga l'izy tsy maikamaika ny amerenanao
ifandraisanjara zay zany tompoko a dia andaotsika anao hira anankiray dia mandroso sika zay nitondra ny ampafolony izay nitain'Andriamanitra antsika dia ao anatin'izany a dia anao hira fiderana ho an'ny tompo isika mandroso tompoko.
tanàna mafy ho famezana voninahitra an' jesosy sady ho fandraisantsika amin'ny mpanompon'andriamanitra. dia ometsika toerana reto mpitarika fiderana ireto tompoko. Amaky baiboly isika teny voalohany vakina amintsika rehetra Jeremia 2:2 andininy fa 7:20. toy izao ny voasoratra. Andriamanitra eto no miteny, ilay Andriamanitra tsy toa. Indro izao no Jehova Andriamanitry ny nofo rehetra. Moa misy zava-magaga zay tsy haiko va. Tenin'Andriamanitra faharoa vakintsika Salamo 9:7 andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo. Ny mpanao salamo ndray eto no mijoro vavolombelona milaza ny momba an'io Andriamanitra zay ivavansika sy tompontsika io. Hoy izy, Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy morazo indrindra amin'ny fahoriana izy. Andininy faharoa, koa izany no tsy atahorantsika na ino ina zava-misy. Zay lay fampahiresana lehibe omena antsika. Koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondroana sy misamboaravara aza ny onjana, ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafokana. Tenin'Andriamanitra fahatelo vakina farany Efesiana 4 andininy 20. Nazo tsindrimandry Paoly nazo fanambarana dia zao no teny nataony. Ho an'izay mahay manao mihoatra no zavatra rehetra. Zany hoe ho an'ilay Andriamanitra tsy toa, ho an'ilay Andriamanitra Elsaday. Hoy Paoly, ho an'izay mahay manao mihoatra no ny zavatra rehetra. Mihoatra lavitra, tena mihoatra lavitra, tena lavitra tsy takatra saina amaneritreritra. No zay rehetra angatahintsika, no zay rehetra heverintsika azy araky ny hery zay miasa ao amintsika. Ry fiangonana manatrika ty fotoam-pivavahana ity, lay Andriamanitra voalasanyity baiboly ety an-tanako ity, lay Andriamanitra antsoina hoe rainy Jesosy Kristy, sady raintsika rehetrarehetra toka manatrika an'izao fotoam-pivavahana izao, dia voalaza fa Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ary tsy misy zavatra sarotra, tsy misy zavatra manahirana azy ny amin'ny zavatra rehetra misy eto ambony ty tany ety. Dia mbola zao ihany koa, manaiky an'io Andriamanitra io avokoa ny hery rehetra, anisan'izany ny herin'ny démonie. Na manao na sy manao ahoana ny herin'ny démonie, dia manaiky an'io Andriamanitra zay ivavansika sy tompontsika io, isy ny ekipany rehetra. Manaiky an'Andriamanitra avokoa zava-boary rehetra, io zava-boary tanomasina io, na ny ety an-tany na ny any an-danitra, dia manaiky an'Andriamanitra avokoa. Halleloia! Ho fideransika an'Andriamanitra miaraka ary fanehoantsika firaisan-tsaina, tsika rehetra andao hiaraka hiteka mafy dia mafy ho an'Andriamanitra. Halleloia! Miaraka amintsika eto io Andriamanitra io, miaraka amintsika eto izy. Ary androany io Andriamanitra io dia efa vonona be, pare be mihitsy, aneo ny maha-Andriamanitra mahagaga azy, aneo fa izy tokoa no Andriamanitra mahay zavatra rehetra, aneo fa tsy misy zavatra sarotra na manahirana azy zava-misy eo fiainantsika, aneo fa tsy misy tsy manaiky azy na iza na iza. Manamarina izany reto tantarako aminareo reto, tantara zanak'Israely aloha, araka ny voalazany baiboly, andevo
tao Egipta ny zanak'Israely rehetra ary andevo nandritry ny taona maro. Tamin'izany fotoan'izany dia nanao hetsika lehibe mihitsy ny zanak'Israely mba hialana amin'ny fanandevozana io. Fa dia izao tsy nisy na afaka azy ireo na ny tenany na ny tety ivelany, tsy nisy na afaka azy ireo teo ambanin'ny fanapahan'ny Egiptianina na teo ambanin'ny fanadevozan'ny Egiptianina. Afa-tsy lay Andriamanitra voalaza an'ity baiboly ity ihany, zay no nafaka azy. Dia lay Andriamanitra antsontsika hoe Rain Jesosy Kristy sady raintsika fiangonana kristianina. Izy ihany no naafaka ny zanak'Israely tsy ho andevon'ny Egiptianina intsony. Tamin'izany fotoan'izany na dia nanana ny heriny azy ny Egiptianina sy Farao mpanjakan'ny Egipta, dia ambaran'ny baiboly fa tsy maintsy namotsitra ny zanak'Israely any zareo tamin'ny farany. Tsy maintsy namotsitra ny zanak'Israely zareo satria nasehon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany ny mahandriamanitra azy hoe miasa izy ka tsy misy masakana, mietsika izy ka tsy misy matohitra. Ry havanao, androany zao ao anatin'ity fotoam-pivavahana iarahantsika manotrona ity dia aneo zavatra toy izany amintsika Andriamanitra. Satria olony ianao lo Jesosy Kristy zay efa ninonao, olony ianao, zanak'Andriamanitra ianao no Jesosy Kristy zay efa nomenao toerana ao anatinao. Dia rehefa nanao asa'Andriamanitra, nanao hetsika Andriamanitra tamin'ny andron'ireo zanak'Israely, dia inona ho ianao no nitranga? Ho ny Egiptianina rehetra taorina ilay asa sy ilay hetsika magaga nataon'Andriamanitra. Andao nge vakitsika ny voalazany zareo Egiptianina. Exodus 2:20. Dia nandodona ny olona ny Egiptianina ka nampandeha faingana hiala tamin'ny tany, satria hoy ny Egiptianina maty avokoa zay rehetra. Raha sitrapony Egiptianina dia ho andevoza mandritra ny taranaka mifandimby ny zanak'Israely rehetra. Fa rehefa nanao ny asany Andriamanitra, nanao ny hetsika magaga Andriamanitra, dia zay voalazay tsy maintsy navotsitra ny esorony zareo teo an-tanany ny zanak'Israely. Dia voasoratra io ry zareo mihitsy ny teny hoe miala faingana hiala eto amin'ny taninay ianareo zanak'Israely, satria maty avokoa izahay rehetra. Amen. Androany na inona hery manaketsa anao, hery mamatotra anao, androany na inona herina olana miazona anao, mampahory sy mampijaly, ho votsitra eo an-tanan'izany rehetrarehetra izany ianao, ho fandresena ny fiainanao, ho tanteraka amin'izay manao amainina faran'izay mafy be. Halleluia, amen. Ary tsy janona teo fotsiny fa mbola nasehon'Andriamanitra ny fanehoany ny mahandriamanitra azy teo amin'ireo zanak'Israely. Tsy mitsatraka ny fanehoan'Andriamanitra ny mahandriamanitra azy eo amin'ny olona manompo azy. Ohatra iray ity, rehefa niala tany Egipta ireo zanak'Israely dia nitododo ho any amin'ilay tany todradro sy tantely. Dia tena mpandehanana todo olana indray reto zanak'Israely. Olana tena goavana be mihitsy no niseho teo amin'ireo zanak'Israely. Nanakana ny zanak'Israely tena mpandehanana ny ranomasina mena. Dia amin'ny maha-olona ny olona dia tena impossible amin'ireo zanak'Israely ny hiampita an'io ranomasina mena io. Tena impossible. Ary zay natokan'ny zareo verevitra tanteraka hoe ahoana no atao, satria misy ranomasina mena eto alohantsika. Dia ankoatran'izany
nanetsika vatao fara indray ny Egyptianina. Tena ratsy loha ratsy sany ake ny Egyptianina. Ry Farao tamin'izany fotoana zany. Rehefa tena lasa tokoa ny zanak'Israely navotsitra dia toka saina ry zareo hoe fa maninontsika no namotsitra azy zay, maninontsika no namela azy reny andeha, andao raka ejena, andao ejena. Dia noman'ny Farao ny miara-mielany rehetra, ny mpitaingo soavaly rehetra miaraka amin'ny kalesy sy soavaly dia nanetsika ny zanak'Israely. Tena tratrany teo alohan'ny ranomasamena zanak'Israely satria androso tsy hitany izay atao. Sedra manielika ny zanak'Israely tamin'izany dia tena koropaka be ry zareo, dobodoboka be ny fony, tena tsy hita mihitsy etondrano ny fiainana iakavana sa iakavia satria hitany zareo maso ny Egyptianina fa efa akaiky. Eo anoloana nefa misy sakana goavana be dia ny ranomasina mena. Dia ama olombelona ny olombelona dia impossible amin'ny zareo ny voavotsy tamin'izany. Impossible, tena impossible. Andao ke vakitsika ny voalaza Exodus toko 17, 19, 1, 12, zao no voasoratra tamin'izany. Ary rehefa miakaiky Farao dia natompo zanak'Israely masony ka indreo ny Egyptianina tamy manetsika azy. Indreo ny Egyptianina tamy manetsika azy. Dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Dia 19 ary navita ny teniteny foana ry zareo zanak'Israely tamin'izany nanometsina amin'ny sesy mpanompon'Andriamanitra mihitsy. Andao ke vakina aroko ny zanak'Israely tamin'ny Mosesy. Mosesy moa tsy nisy fasana va tany Egypta no nentina ho faty aty an'hevitra izahay. Nahoana no nanao zany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany Egypta? Tsy zao vary Mosesy no tenina nolazainy taminao fony mbola tany Egypta hoe okizay aza resana aminay ty fanafahana ity, okizay avy alao ihany izahay anompony Egyptianina, fa aleonay manompony Egyptianina toy izay ho faty any an'hevitra. Zany daholo ny tsy nomeny zanak'Israely any Mosesy mpanompony Andriamanitra mpitarika. 17 alonga bajantsika treo le teny azy. Zany zavatra natreny zanak'Israely. Fa saingy zao ry havana, saingy zao tamin'io andro nisehony tena problema faratapon'io nasehon'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra azy hoe miasa aho ka tsy misy masakana any, mihetsika aho ka tsy misy matohatra any. Ahoana ho lay teny voalaza ao anatin'ity baiboly ity? Ahoana ho lay teny voalazan'Andriamanitra ao anatin'ity baiboly ity? Toy izao voasoratra Exodus toko 17, 15, ka hatramin'ity 19 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho Jehovah tamin'i Mosesy, Mosesy nahoana mitaraina amiko ianao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Ary angao ny tenao ry Mosesy dia injiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano dia andeha maky eo voan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro izao anamafofony Egyptianina ka hiditra ny antsika azy izy dia ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba ny kalesiny sy mitaingo soavaliny. Dia ho fatin'ny Egyptianina fa izao no Jehovah El Shaddai rehefa ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mitaingo soavaliny. Zany hoe voalohany nambaran'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely fa io ranomasina mena mitadasika be io ranomasina mena izay manaka anazy ireo io tsy ho tokany amin'ilay tany tondradroa sy tantely. Nambaran'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely fa asan'ny tanan'Andriamanitra daholo ireo. Ary vitako i Andriamanitra ny manala ny ranomasina mena io mba tsy ho sakana ho anareo
vitako zany ny Andriamanitra no zany asa matahotra ianareo, asa mitebiteby ianareo satria tena Andriamanitra aho ho Jehovah-Andriamanitra ary ianareo tena oloko, tena vahoakako. Halleloia. Tena mahafinaritra kely miaraka amin'io Andriamanitra io Ndray misy zavatra mampitomany, misy zavatra mampitanondrika fa tsy apozinao miteny aminao ihany koa izy avy eo mampahery anao, mampatanjaka ny finoanao, mamelona ny fanantenanao. Ho ataon'Andriamanitra eto ane zany riavana, ho tsapanao ane famarinan'izany. Faharoa indray, ry zanak'Israely io hoy Andriamanitra tamin'izy ireo, marina fa ejana be ny ady atreanareo, marina fa misy ranomasina mena manao sakana eo anoloanareo, fa izao no teniko aminareo zanak'Israely, Mosesy lasa ho amin'ny zanak'Israely ty teny ity, aza miemitra ianareo, aza miverin-dalana mihitsy ianareo, vahoaka androso foana ianareo, satria fantatro i Andriamanitra ny tokony ataoko. Tsy fantatrareo fa fantatro ny tokony ataoko. Matetika tokoa nge ry fiangonana malala, rehefa tojo olana, tojo zavatra sarotra, tojo zavatra manahirana ny fiangonana, ny mpino kristianina, matetika ny vahaolana tonga ao an-tsainy voalohany indrindra tena asana divoly le izy, dia nitaonina le olona mba hemitra na hiverin-dalana na hoe hiala amin'Andriamanitra mihitsy. Zany matetika mitranga asa maniny izy mieritreritra ny hemitra ny verin-dalana hiala amin'Andriamanitra, fa ka misy fiainana tsaratsara kokoa mihoatra noho ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra ao? Tsy misy, fa devoly mamitaka fotsiny io, ary dia sady mamitaka izy mitanatana vava hoe tahaka ny liony hoe avy alao hiverina eo, fa raha vao verina tonga dia rombako, ary rehefa voarombako dia tsy avelako hiala eo amiko intsony fa hogejaiko mandramaty. Zany nge no ato matoka ny olona sasany mpino kristianina, fiangonana kristianina ka ny verin-dalana ny ala tamin'Andriamanitra, na dia efa ao anatin'ny fiainana faran'izay mafy indrindra, mangirifiry indrindra azy dia tsy ao an-tsainy intsony nitoika amin'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria ny verin-dalana izy dia niraisiny devoly atanana ny fiainana. Ka ho antsika tonga eto, ataovy zava-pady ny verin-dalana, ataovy zava-pady ny verin-dalana, ny voadinao dia hoe mandrakizay ho an'Andriamanitra aho. Amen. Fahatelo, ondray Andriamanitra tamin'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Ry Mosesy io mpiara-miasa isika, mpiara-miasa isika ry Mosesy io, mpiara-miasa ho famonjena ny vahoakako, ho famonjena ny oloko rehetra. Noho izany omeko andraikitra anao ry Mosesy, alaivo le tenao iny tena, dia mandehana sarao roa ny ranomasina mena mba ho famonjena ny zanak'Israely oloko na ny zanak'Israely vahoakako. Ry Mosesy asa matahotra mihitsy ianao, asa matahotra fa vitanao io asa mpanaoviko anao io, hoe sarao roa ny ranomasina mena. Ianao ry Mosesy manao ny asa hoe alainao le tena dia tsanganao avy dia avo malona ny ranomasina, fa izao Jehovah Andriamanitra reo no andefa hery, andefa fahefana any aminao mba tokany io ranomasina mena io hisaraka roa, mba tokany io ranomasina mena io ho tonga tany maina, dia amin'izay afaka miampita ny zanak'Israely vahoakako ka ho voavojy malona andreto Egyptianina ratsy toetra, ratsy saina, ratsy fanahy zay miezaka andeha amabo anareo reo. Ry havana malala tonga eto, ny mpanompon'Andriamanitra dia mahafisiko aminareo fa tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Zany indrindra no antony atoka amin'ny Paoly ny lobava tamin'ny Korintana voalohany, raha tsy diso fitadidiko 2:7, ho Paoly manao hoe fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, manaka ankehitriny izahay mpanompon'Andriamanitra dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Ny ataonay dia manatanteraka ny didiny ny tompo, manatanteraka ny baikony, manao izay mpanaovina anay, fanjaran'Andriamanitra indray avy eo mandefa an'ilay heriny, mandefa an'ilay fahefany magaga amin'Andriamanitra azy,
mba tonga le zavatra ataonay ho lasa réel zany hoe mba ho tanteraka 100% eo amin'ny fiainanareo. Amen. Zany angany no antony matoka anay mivavaka any marary, mivavaka anareo manana olana zany no antony matoka anay mamototra teny ho anareo satria Andriamanitra efa niteny hoe sitrano marary diovim-boka avoiny demonia atsakanina maty efa nazy mamay-poana ianareo ka mizara mamay-poana mandeha any apetra amin'ny marary ny tananao dia ho sitrana ny marary, mandeha any ho sorodeloilo ny olona marary dia ho sitrana. Dia Andriamanitra aveo mandefa ny heriny makaty aminay, mandefa fahefany dia tonga tanteraka zay rehetra etsika ataonay mpanompon'Andriamanitra. Amen. Dia hiverina kely amin'ny tantaran'ireo zanak'Israely isika. Dia inona ho ianao no nitsanga? Lasa tokoa misesy ny asakajaka. Iny lehilahy efa antiday iny, efa tena antitra satria 20 taona izy tamin'izany. Nandeha ny asakajaka izy, nanantona ilay ranomasina miaraka amin'ilay tehana. Ny asakajaka izy, tonga teo alohan'ny ranomasina natsanga ny tanany miaraka amin'ilay tehana. Raha vao nahita zany Andriamanitra dia faly be hoe bravo ry misesy aho, bravo satria mino ahy ianao, makatoa ahy ianao. Avy hatrany dia niasa ny herin'Andriamanitra, niasa ny fahefan'Andriamanitra, vetivety resy valo tonga dia nisaraka roa ny ranomasina ary tonga tany maina. Tena zavatra tena hoe tsy mampino. Raha ny olona tsy mino no hitantarana zany dia toy ny hoe milaza angano arirarira. Kanefa zavatra nataon'Andriamanitra satria zay ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Halleluia. Amen. Nisaraka roa ilay ranomasina mena. Avy aiza zany? Avy amin'ilay Andriamanitra zay voalaza n'ity baiboly ity. Andao nge vakitsika ny voasoratra Exodus 2:20, andiny 1:20 sy 2:20, vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Dia naindritry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanana. Naindritry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanana. Dia manaraka izany, ary rivotra mahery avy any atsinanana no nampisavan'i Jehova ny ranomasina mandritry ny ala iny ka nataony tany maina ny ranomasina ka dia voasaraka ny rano. Mosesy nanao ny andraikitra araka mibaiko sy ny didy no men'Andriamanitra azy. Natsaka Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany miaraka amin'ilay tehana. Fanjaran'Andriamanitra indray nandefa rivotra mahery avy any atsinanana. Andriamanitra mihitsy no nanao an'ilay izy. Nandefa rivotra mahery avy any atsinanana dia iny rivotra mahery iny no nentin'Andriamanitra nampisava n'ilay ranomasina nandritry ny alina. Rivotra mahery tsy mitovy amin'ny rivotra hitantsika hatramin'izay, tsy mitovy amin'ireny rivotra cyclone be hitantsika ireny, fa tena rivotra mahery, tena mahery, tena mahery, tena tsy sakatra isaina. Matoa ranomasina midadasika misava. Mirakina nge zany. Zay maha-Andriamanitra magaga an'Andriamanitra. Zay mahatonga hoe na dia zavaboarin'Andriamanitra io aza dia tsy masaka anazy. Rehefa mietsika Andriamanitra na miasa Andriamanitra. Ary rivotra mahery avy any atsinanana no nampisavan'i Jehova ny ranomasina matry ny alina. Dia inona ny fiavarana? Tonga tany maina ilay ranomasina ka dia voasaraka roa. Hofisaorasika an'Andriamanitra dia andao hiteka mafy dia mafy isika. Noho izany indrindra, asa mirorosaina mihitsy isika fiangonana manarika ty fotoam-bavaka ity. Asa mirorosaina mihitsy, asa matahotra ihany koa. Amen. Halleluia. Satria isika io efa eo an-tanan'Andriamanitra. Na inona zava-misy na manao sy manana zavatra mitranga, na dia efa tena voadona mahafiarany sainao sy ny eritreritrao, dia zay asa mirorosaina mihitsy ianao ary asa matahotra ihany koa. Satria isika io no Jesosy dia efa eo an-tanan'Andriamanitra. Na dia ianareo vaovao tonga eto azy sambany tonga manompo an'Andriamanitra miaraka amina eto, dia vaovao mafaly ny ambarako aminareo. Asa mirorosaina mihitsy ianao, asa matahotra ihany koa ianao, satria efa miraisyn'Andriamanitra tanana ianao.
isika olombelona pino kristianina fiangonana kristianina io ange ka tahaka ny zaza eo an-tanany ray aman-dreny misy reny zaza reny ho antsika ray aman-dreny efa natsapa famarinana zany ohatra hoe tantaninao ny zanakao 3 taona na 4 taona ohatra na sy anao mandeha olozy dia anao manaraka zao fatafara tapoka tsy napozina nahita alika terizy dia mijerijery ny alika tonga dia mivato-po izy matahotra izy dia misangasitra amin'ilay dadana trotroya dada fa misy alika be io dia rehefa trotronin'ilay dadana le zaza ka izy mitebiteby itsony ka izy matahotra itsony tsy mitebiteby tsy matahotra izy satria efa nitrotrony dadana efa eny an-tanany dadana jerena otrao fotsiny alika jerena otrao fotsiny ka izy mitebiteby ka izy matahotra tahaka zany mihitsy tsika fiangonana kristianina io zay rehetra manana Jesosy mitoetra ao anatiny dia zanak'Andriamanitra ianao olon'Andriamanitra ianao eo an-tanan'ilay tontolo misy anao eo an-tanan'ilay tontolo misy anao ka veriko otra hoe aza mirorosaina mihitsy ianao aza matahotra ihany koa ianao amen halleloia fantatr'Andriamanitra zay tokony atao antsika riavana na dia amin'ny ora farany azy fantany zay tokony atao anao teka mafan'Andriamanitra isika ny tantara manaraka indray dia ny tantara ny Petera sy ireo namany zay nanarato toy zao zany fandeha ny tantara tamin'izany fotoana zany nanarato nandritry ny alina Petera sy ireo namany mpiara-miasa aminy fa indrisy niasa mafy ny kely eny fa tsy nahazo na inona ry zareo maraina ny andro andeha hody tanapolo amonjy tokantrano na amonjy vady aman-janaka ry zareo tena kivy tena kivy tamin'izay indrindra nandalo teo akaikindry Petera Jesosy dia rehefa nandalo dia niantso Petera manokana izy dia hoy Jesosy tamin'ny Petera fantatry fa kivikivy ianao fantatry fa tena reraka ny sainao mieritreritra ny tsy fombiazana mieritreritra ny olana mieritreritra ny ady sisy fa zao no tiako aminao ry Petera mandehana ianao mirotsaka mandehany amin'ny lalindalina dia atsipahazo miarato fa ataoko mahazo trondro be dia be ianareo zay zany teny nataon'ny tompo tamin'ny Petera dia anao efa kitsika ny baiboly liko atoko 5 sy ny 9 dia zao ny teny nataon'ny Petera vakina le teny fa Simona namaloka nanao hoe Simona io tsy iza fa Petera io Simona no anarany teo aloha fa novan'i Jesosy hoe Petera ny anarany taty aoriana hoy izy tompoko mandritry ny alina efa nikelezana hainy nefa tsy nahazo na inona kanefa no ny teninao dia latsaka ihany ny arato andiny 9 ary efa nataony zany dia nahazo trondro be dia be izy ka efa nisy tritra mihitsy ny aratony halleloia amen nasainy Jesosy nosy tany amin'ny lalindalina Petera mba hanimpindray ny aratony satria ny atony tamin'ny fotoana io dia vonona be mihitsy Jesosy ny aneo ny Mesia an Jesosy ny aneo ny Kristy an Jesosy ary ny aneo ny iraka mpamonjy an Jesosy amen nambara Jesosy tamin'ny Petera sy namany fa hainy avokoa zavatra rehetra za io amin'ny Kristy amin'ny Mesia amin'ny iraka mpamonjy dia tahaka ny raiko aho Jesosy zay nataony raiko dia ataoko zay vitany raiko dia vitako no zany makanesany amin'ny lalindalina atsipaso ny aratonareo dia azo trondro be dia be ianareo dia voasoratra hoe ary efa natao zany dia nahazo trondro be dia be izy ka efa nisy tritra mihitsy ny aratony halleluia
ny tiako ambara amintsika zany amin'ity androandroany ity dia izao hoe amaolon'Andriamanitra antsika rehetra, amazanak'Andriamanitra antsika rehetra dia aza matahotra mihitsy ianao, aza manahy ihany koa satria ny Andriamanitsika, ny Andriamanitra izay tompontsika, ny Andriamanitra izay vavantsika dia arak'ilay nambara ty ary aloha Andriamanitra magaga. Averintsika vakina Jeremia 3:7-8. Ahoana ho voasoratra? Indro zao no Jehovah Andriamanitra nofo rehetra, moa misy zava-magaga zay tsy haiko fa eto io Andriamanitra io, eto izy vonina iasana marina ny maha-Andriamanitra magaga azy izy. Aza matahotra, aza manahy ihany koa satria ny Andriamanitsika, ny Andriamanitra tompontsika, ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mpahamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Mazava be mihitsy ny témoignage nataon'ny mpanao salamo, salamo 1:1. Zao ny tenin'ny mpanao salamo: Andriamanitra no aro sy hero antsika tompoko, mpahamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy tompoko. Zany ny témoignage nataon'ny mpanao salamo. Ary ankoatran'izany Andriamanitra mahay manome mihoatra, tena mihoatra, tena mihoatra, tsy takatry sana maneritreritry, mihoatra no izay nangatantsika, mihoatra izay no heverintsika. Ahoana ho Paoly? Efesiana 4 dia 9:20. Zao ny teny natao amin'ny Paoly apôstôly fa nasindrimandriny amin'izany izy: ary ho an'izay mahay manao mihoatra no zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra no izay rehetra angatantsika na heverintsika aza araky ny hery zay miasa ato amintsika. Amen. Mavita manome mihoatra lavitra no izay nangatantsika sy izay no heverintsika izy. Ame ohatra aminareo aho, ohatra zao ny vavaka ianao, Andriamanitra ome vary 20 kapoka izahay mianakavy mba ho sakafonay hoanina avitanay mandritra n'ity herinandro ity. Zay nangatanao. Satria mihinana fa mihaino vavaka Andriamanitra dia mipresizenao hoe vary 20 kapoka no angatako aminao. Fa rehefa mihaino mamaly vavaka Andriamanitra, zao ny dikany voasoratra io: afaka manome mihoatra noho izany 20 kapoka izany izy. Tena afaka manome mihoatra noho izay no heverinao izy. Vitany 20 kapoka nangatanao, afaka omeko 20 kilao ianao, afaka omeko 100 kilao ianao, afaka omeko taonina ray ianao. Ohatrany hoe milaza zavatra tsy mitomponao, ohatrany ka manieritreritra sasany, fa za mampanopin'Andriamanitra resy latra sy babo aho ny amin'io Andriamanitra io. Ary zany mahatonga masa miteny, masa milobava, satria fantatro loatra ny momba an'Andriamanitra. Ka hoy aho hoe raha mihinanao dia tsofoko rano ho tanteraka aminao ane izay nambarako rehetra teo. Amen. Noho izany manana finoana isika rehetra eny hatramin'ny ianareo zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao any amin'ny tokantrano misy anareo any. Manana finoana ianareo fa tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely ho fanafana azy ireo tsy hoe ambany, tsy hoe tany Egyptiana intsony. Manana finoana ianareo fa tahaka ny nanaovan'Andriamanitra ny impossible ho possible mikasika ny amin'ny ranomasina meny tamin'izany fotoan'andro zany. Manana finoana ianareo fa tahaka ny nitahina manokana andry Petera sy ireo namany tamin'izany andro zany. Dia ambarako amin'ny mpasahina amin'ny anaran'i Jesosy fa tahaka izany ihany koa no ataon'Andriamanitra aminareo androany. Masamy teny aho, tsy rapitso, fa raha mihinanao dia ho tanteraka aminao androany zany. Halleluja. Ohatra amin'izany, raha misy aminareo toka eto marary, na retina kely, na retina lehibe, na dia efa tsy manatona anay mpanompon'Andriamanitra ntsony ary ianao, satria efa nimpolo lavy ianao nanatona, efa nimpolo lavy ianao nametra tanana, fa tsy sitrany dia ho ianao hoe leo ah, aloha tsy anatona mpanompon'Andriamanitra ntsony fa dia ohatrany hoe tsy manam-pinoana ny teny. Ena dia zany ary ka misy aminao androany azon'Andriamanitra sitranina ianao.
raisa finoana hoe anino fotoanan'andriamanitra ho anao. Andao hiteka faran'izay mafy dia mafy isika. Andao militeka faran'izay mafy dia mafy any isika. Jesosy mahery magaga tsy miova omaly anio mandrakizay sady zany ve. Efa tena be dehibe tsy voatambo ho sainy intsony ny zavatra lehibe sy magaga nataon'Andriamanitra tamin'ireo olona marary zay nametrako tanana zay nanaovako vavaka manokana. Tena be dehibe tsy tambo ho saina, tena tsy tambo ho saina. Ohatra zao tsy haiko raha manatony tonga eto ity vehivavy ramatoa kely zay tantarako ety, fa raha eto izy dia afaka mitsangana eny toerana eny dia mba kinga mpakasary makasary azy hoe io le olona tantaraiko. Narary ity vehivavy ity, bevoka be sy tamin'izany dia fotonga dia vaka ny randoha dia nitro hôpitaly dia nitsabona tanana amin'ny hôpitaly, nitsabo ny dokotera, nampiasaina ny fahaiza-dokotera, nomena ny fanafody, fa dia tamin'ny farany tsisy hevitra intsony, tsy avitra intsony io zaza ao kibo io olay dokotera. Dia noazavainy dokotera taminy hoe tsy avitra intsony io zaza kibonao io, ka dia tsara esorina izy satria efa be dia be ny rano voaka dia ho faty io zaza io, dia possible hoe ho faty ihany koa ianao. Dia olona vehivavy zaho izy izy tsy asoroko zany ny zanako, ohatran'ireny hoe olona tsy tia lala zay fahaizan'ny dokotera zany izy. Tsy asoroko zany ny zanako. Dia miovery le dokotera hoe tsy mahazo resaka angamba ty vehivavy ity, tsy mahay loatra ny tena zava-marina, fa tsy nety mihitsy izy tsy nety. Tonga ndray ny dokotera hafa mbola nandresy lahatra azy, tsy nety mihitsy izy zanako tsy asoroko e. Dia farany nangataka nivoaka ny hôpitaly izy, vao nivoaka ny hôpitaly izy taizany naleny voalohany namonjy ato amin'ny braoko tao izy, dia nitantarainy tamiko izany tantara zany. Za manokana vao nandray zany zay le hoe ty fahalalany ity tena manozigozona finoana indraindray. Raha vao nandray zany dia somary ohatrany miozigozona kely ny finoko hoe marina ihany ny teny dokotera ka efa firy andro mivoaka ny ranondoha mbola mito mivoaka, tsy misy fivana, tsy misy fanasitrana na azony. Somary vozigozona kanefa teo an'eo ihany dia naheriny ray hoe tsy misy magaga tsy an'Andriamanitra tao. Hivavako an'ity vehivavy ety fa mahatoa izy tonga eto satria mino izy fa mpanompon'Andriamanitra, mino izy fa amin'ny alalany vavaka ataoko dia hovonjena ny zaza ao kibony, hovonjena ihany koa ny reniny ty vehivavy ety. Dia nitoroteny taminy dia mivavaka ho azy vita fa miatra tanako dia nino izy fa salama ny zaza ao kibo, tsy maty zany ary ho ateraka somatsara. Dia lasa izy nandeha nody, dia tsy nanatona intsony izy, gaga ho riavany, fa volana vitsivitsy taty aoriana indro nanatona izy. Teraka somatsara pastera, teraka somatsara pastera, ity le zaza pastera, ity le zaza pastera. Ary dia nentiny ateto za no nandray le zaza dia nitsodrano le zaza, nanolotra le zaza ho an'ny tompo. Mihoatra lavitra no zany ankoho no ataon'Andriamanitra aminareo izay marary toka eto. Hositranina daholo ny marary toka eto, hofonjena ianao izay manana olana. Ianao aza mitany olika aza kivikivy betsaka nge izay olona toka tao braoko tao olona mitantara olana, misy sasany efa mitomany, efa tsy manakambary intsony fa dia mitomany, apioa pastera, tena mahonena mihitsy majo azy. Fa zao mpanompon'Andriamanitra manao teny tsotra amin'ny mahavoavonjy anao ny Andriamanitra ao. Ny vavaka nataoko dia ho hamarin'Andriamanitra. Amin'izao taonjato fa 2020 taona RHEFI misy antsika izao, raha mino anao dia hita ny voninahitr'Andriamanitra, raha mino anao dia hita ny voninahitr'Andriamanitra. Asiteka amin'ny refitrefitra tompoko farany
melony nanaovako vavako anareo sako ny mitena aminareo androany fa zany rehetrarehetra toriko aminareo sy amarako aminareo zany dia vita n'Andriamanitra daholo azo ny tanterana daholo satria izy no ambaran'ity baiboly ity hoe tsy miova omaly anio ary mandrakizay ary tsy miova mandraka ankehitriny no fomba fiasany zay fomba fiasa fahiny mbola fiasany amin'izao taonjato faraika amin'ny roapolo taona arivo fahatelo zao androany zao dia vonina be mihitsy Andriamanitra aneo ny mahandriamanitra azy eo amintsika rehetra inona ny aretina misy amin'ny fiainanao olana manao ahoana ny manjoanao ankehitriny inona ny zavatra nirinao tamin'Andriamanitra ka rehefa mandraka ankehitriny tsy mbola tanteraka tsofoko rano ianareo ahita voninatr'Andriamanitra androany andray zavatra lehibe avy amin'Andriamanitra zay mirakla ho anareo tokoa le izy andao hiteka mafitsika andao hiteka mafy antsika hiteka mafy eo n'Andriamanitra isika Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sa tsy zany ve alleloia ndao tsika hitsangana dia hivavaka isaotra n'Andriamanitra dia tiako amafisinao amin'Andriamanitra ny faloranao tenanao azy ary raha sanadrika nanota ianao dia mibeba ary raha sanadrika ohatra ny nanometsina n'Andriamanitra ianao dia manaova fifonana manaova fibebana ihany koa fandroany Andriamanitra amela iloka anao noho ny amin'ny Jesosy zay efa maty teo ambony azy fijaliana dia amela iloka anao izy ary tonoko amin'ny anaran'i Jesosy voavela tokoa ny elokao amen dia mino fa ho sitrana ianao ivany ny olonao fiainanao tsy mitsy ain'Andriamanitra tao do hivavaka tsika tompoko misaotra tompo misaotra noho ny famindrapona lehibe ka nafahako ny toriteny nanambarany teninao tamin'ity androandroany ity ianao tokoa no ilay Andriamanitra mahagaga tsy to mahay zavatra rehetra tsy misy hery tsy misy zavaboary ka masakana anao tsy misy hery tsy misy zavaboary ka tsy anaika anao androany dia aneo ny mahandriamanitra anao eto anao araky ny nambarako teo ka dia miolika eo anatreanao aho miolika eo anatreanao aho miolika eo anatreanao aho apetrao amin'ny faritra misy marary anao ny tanana apetrao amin'ny faritra misy marary anao ny tanana dia matoki fa hiasa Andriamanitra androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanahy mahafarofy ny fanahy mahafarofy rehetra na inona karazana ny fanahy fahafatesana ny fanahy ratsy rehetra mpitondra aretina miala zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ireo olona any tokantrano ihany koa anareo na dia mbola mandry eo ambony farafara ary isan-kehitriny satria marary amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny fanahy mahafarofy tononiko mitsangana ianareo zay marary any tokantrano any mitsangana fa Andriamanitra mandefa ny heriny manasitrana anareo ny olana ihany koa na olana ino na olana inona didiko hiala amin'reto olonreto tsy mahery no ranomasina mihany anareo fa androany foanan'Andriamanitra io olana io amin'ny alala zao tena loko vavako izao hoe sorin'Andriamanitra ny olana mavesatra hoe sorin'Andriamanitra manoloana ny olana ivoaka mpandresy ty fiangonana ity ivoaka mpandresy ty fiangonana ity tsy olona ray sy roa sy telo dimy amanenina ihany no ahita ny herin'Andriamanitra mamonjy azy manoloana ny olana amin'ny anaran'i Jesosy ny rehetra mahita ny herin'Andriamanitra miasa ny rehetra mahita ny herin'Andriamanitra miasa ary avototsy ny teny amin'ny mampanompon'Andriamanitra mino ka dia miteny mino ka dia masamy teny amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra hitondra reto amin'ny fitahina lehibe tononiko tsy rapitso na afaka pitso fa androany dia androany any amin'ny voninany amin'n'retondreto any Andriamanitra ho tanteraka anay izany ho tanteraka anay izany
misaotra Andriamanitra misandraha tamin'ny avondrindry ianao. Halleloia, halleloia, amen. Epitsakanay ihany tsika no anao hira anankiray arak'izay tarendry eto mpitarika fiderana, na hira miankoka io na hira fiderana tena hitsinjana io, dia andao hipartisipe hiaraka amin'reto namandreto isika. Dia rehefa avy eo hiverina eto indray aho mahira isa tompoko. Halleluia. Dao tsika hiaraka hifaly hiaraka hideran'i Jesosy hatrany satria masina izy. dia makatoerana tompoko ho anareo izay maratoka teto a
dia angatana mba hitsapany aretina zay nazonareo nareo naretina kely izy io naretina lehibe mila omena voninahitra Andriamanitra isa taminareo no narary tokoa tonga teto androany kanefa tsapanareo fa nosotran'Andriamanitra ianareo matoka manontany an'izay matsy satria fatako fa isy olona marobe ho sitrana eto fa ny tena tiako hiaviana ihany koa reny olona marary sitrany reny no pirofo anankiray fa ianareo zay manana olana ihany koa dia vonjena tahaka reny ome voninahitra Andriamanitra tsapony tenanao hoe nisy voty ve tany kibonao tany narary ve to amin'ny lamosinao na nahoana ny tananao satria tsaroko ndray mandeha teto nisy olona accidenté dia tapaka zany ny tanany zay ny filazana dia marary manatainy fataoriana vavaka dia tsy any nanatainy intsony le tanana zany nge tena asa magaga ataon'Andriamanitra amin'ny olona e ka tsy fantatro hoe izy aminareo marary kanefa zao sitrana tanteraka ome voninahitra Andriamanitra atsangany tanana ataova ambony be zany mba ho hitako a atsangany tanana misy olona maromaro eo ny ray roa telo efatra dimy enina fito valo sy folo nandray fanasitranana fotoana moa mandeha ihany a dia aloha amin'ny andro manaraka tsika noty ry vavolombelona raha tsapanao fa tena retina goavana be no niesorin'Andriamanitra taminao dia manatona ianareo rehefa mirava mba mitantara hoe zao miseho'ny aretina ary sitranao amin'izao fotoana izao amen na dia eo anareo manana olana anaoviko vavaka manokana ianareo fa tahaka ny sin'ny aretina sitrana tahaka izany ny sin'ny olana voava apetrao fonao tananao Andriamanitra mivavaka ho andreto olona manana olana-dreto aho androany ny fotrana tokan'le olana na dia volo io na ozona io na ihany koa noho ny tsy nentina taony amin'ny raha fo izy avy aloha eloka izy amin'ny anaran'i Jesosy mandidy anareo aho ry fanaratsy ry ozona fotry ny olana mahazo andretolondreto miala ary foanako amin'ny anaran'i Jesosy ny olana nentinareo teo amin'ny fiainandretolondreto ary na dia diso aza izy nanao fatsony zay fotry ny olana ambarako ampasahina eto fa Andriamanitra mamela heloka andretolondreto noho Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana ka dia miala ihany koa ny olana nateraka izany miala amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raha eo omena voninahitra ianao anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen mino fa niasa Andriamanitra mino fa mendrika ny aniona fahasoavana lehibe ianao alleluia ny voninahitra ny eo an'ny tompo irery ihany efa mandiva marana ny fotoam-pivavahana isika fa ty mba misy fantaniana tiako apetraka amintsika hoe iza taminareo no tonga eto ka tsy mbola nanana anty valopy etsika manohana ny fotoan-dehibe izay ho ataontsika eny amin'ny 13 août taona 2023 eny amin'ny Coliseum dia izao zany le izy reo namana mpanatrakitra rehetra to dia mba mandroso maka ty valopy ity dia mizary izany dia atsanganareo ny tanana izy ity zany tsy ho tatazana eny akory rehefa amerina le valopy fandraisanjary ianao fa kosa omenareo amin'ny vantana na omenareo vantana any madamilala any rina na ieterinareo ety an'loana ity amin'ny fotoana mamety hoe afaka herinandro ve sa afaka tababolana dia azonao averina araka izany amin'ny fotoana zay afatara ahitanao hoe efa manana ny ampy azoko ahefaina ho fanohana ny fotoan-dehibe io dia amin'izay no amerenanao azy atsakana ambony tanantsika mba ho hitan'ny mpizaran'ireny valopy ireny andeontsika mbola anao hira anankiray eo ampipetrana ihany mba tsy korotana ny fizaran'ilay valopy azy
filazana dia rariva tokony hamotsy fotoan'indroa antsika e amen na amin'ny atoandro be amin'ny 12 na ny tolakandro amin'ny 2 ora dia fotoan-dehibe miavaka daholo ireo fa ny rariva amin'ny 2 ora dia isy vavaka manokana andraisantsika ny fanay masa sy ny afo toy ny tamin'ny heriny ary fantatro fa isy zavatra lehibe tena tsy tokatra saina ho ataon'Andriamanitra amintsika rehefa vita ny fotoam-pivavahana rariva hivavakantsika misaotra raha eo fa noho ny famindram-po lehibe sy ny fahasoavanao magaga tena magaga vita somatsara ny fotoam-pivavahana
tamin'ity androandroany ity. Indro izay fiangonana mandray zavatsoa tokoa, tena mahita ny voninahitra ao ary ny rano Jesosy ane ho fiarovana andretolongeto ka tsy vototra eo an-tanany intsony ireo zavatsolo-lanitra izay efa nomen'Andriamanitra azy. Andriamanitra hitahiry ny olona miaraka amin'ireo zavatsoa mandritra ny fahavelomany eto ambonin'ny tany. Misaotra ray, misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.